Fampifaliana lehibe no miarabana antsika rehetra ary mifankasitrahana tanteraka no ankasitrahana anao izay tonga manatrika an'izao fotoana izao lovolan'ny volana oktobra. Manona ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Amen na mafy be. Mankasitraka koa ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ato amin'ity faritra Analamanga aty, hatrany Arivomamo, hatrany Akazobe sy Anjozorobe, hatrany Manjakandriana, Tananarivo Atsimo, Rano Avaradrano sy Ambohidratrimo. Mankasitraka satria tena hita mihitsy hoe mankatoa ianao matoa mitondra ny mpino ny ondrinao mandeha maketo amin'ity foibe Akorondrano ity. Andriamanitra ny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra sy ny fiangonana. Fon'izay nitondra fiangonana teto Manodidina Antananarivo dia marina fa misy mpino vaovao foana matetika, fa rehefa ny mpino vaovao no tonga eto amin'ny foibe tsy miverin-dalana intsony izay. Ka aza matahotra ianao fa tena tao mihitsy ireny mpino vaovao voataonanao reny rehefa tonga ny lovolanao tonga eto, fa rehefa tonga eto indra-pandezy misy herin'Andriamanitra miazona azy ho Jesosy mamonjy mandra-pahafatiny. Aleluia. Saorana ny tompo fa fitarian'Andriamanitra dia isy batisan-drano lehibe izay atao eto. Ary tombotsoa lehibe ho anao amin'ity faritra Analamanga ity, izany hoe atao batisa atao foibe Akorondrano. Tsika tsy manana toerana hafa any ampitan-dranomasina izy ireo silamo dia manana ny lameka, ary tsy maintsy miazakazaka makany mihitsy ny silamo manirana izao tontolo izao faravaratsy ny indra-pandeha, fa ny antsika eto ny Jerosalema antsika. Aleluia. Raha sitrapoan'ny tompo dia amin'ny voalohan'ny volana Desambra, alohan'ny Krismasy zany, alohan'ny Noely zany, dia izy batisa goavana eto izay ho atao eto amin'ny toerana ity, ary tsika eto amin'ny faritra Analamanga rehetra. Amen. Hatrany Anjozorobe, Akazobe, hatrany Ambohidratrimo rehetra, hatrany Arivomamo, Manjakandriana. Aleluia. Meritsy atosika ny rehetrarehetra isy batisa goavana eto. Engane mba ho ao anatin'izany ianao. Mbola manana roa volana eo tsika na roa volana. Mbola tena ahafahana manolo tena tsara zany. Ahafahanao mamonjy fotoam-bavaka manovo hery. Ahafahanao mandeha manao asa Andriamanitra mapakatra ny hery ara-pananao. Ahafahanao tena mbola mijery an'ireo zavatra tokony halamina alohan'ny batisa. Ahafahanao misora-panambadiana sy ny sisa rehetra izay tokony atao alohan'ny batisa. Fa aza mitaraikiraiky hoe aleluya amin'ny lady manaraka, aleluya amin'ny volana manaraka. Fa zao atomboy androany hoe miomana ho amin'ny batisa lehibe aho, ary anisany andray anjara amin'izany aho. Anisany ho atao amin'izany aho. Amen. Zay faly amin'izany dia manao aleluya daholo. Dia atsangana zao ny tanana sady manao aleluya mafy. Aleluia. Dia raha-tsika Jesosy. Iay ny tenin'Andriamanitra tsika, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika tamin'ny vavaka teo, ary misaotra an'ireo lasina bavy izay nanam-pahasahiana amin'ny vavolombelona hoe nositran'Andriamanitra teto. Misy nisitran'Andriamanitra tany anatin'ny tany, fa mety tsy manam-pahasahiana izy, fa ho tahian'Andriamanitra hatrany koa ny ianareo. Amen. Androany dia napetraka ny tompo anatin'ny fony hoe hitehirizana antsika eo amin'ny ara-panahy sy ampiorina antsika tsara eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, satria miova sy miamiazakazaka ny fandehan-javatra eto amin'ity zao tontolo zao ity, ary miatateraka hatrany ny tenin'Andriamanitra, manambara fa efa tsy ho ela ntsony ny fiaingantsika eto amin'izao tontolo izao. Efa tsy ho ela ntsony ilay fiavian'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra.
Aleloia. Amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Malakia toko 7 andininy 9:20 dia aveo tsika makany amin'ny obolana toko 7:20 andininy 9:20 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. dia makao amin'ny bokin'ny Daniela tsika avy eo indray. Malakia aloha toko 7 andininy 9:20 dia hiverina ianareo ka hamantatra ny fahasamihafan'ny marina sy ny ratsy fanahy, ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Milaza zavatra ho avy any arinany zany hoe ho hitatsika ny mahasamihafa hoe nanompo an'Andriamanitra sy ny tsy nanompo azy. Ho hitatsika ho hita masika mahasamihafa zany hoe marina sy tsy marina, ny mivavaka sy ny tsy mivavaka, ny manana an Jesosy sy ny tsy manana an Jesosy. Ho tonga tokany izany. Amen. Obolana toko 7:20 obolana 3:20 andininy 9:20 fakina amin'ny anaran'ny Tompo. Azo antoka fa misy ny farany ary tsy foana fanantenanao. Terao Jesosy. Azo antoka fa isy ny farany ary tsy foana fanantenanao. Aleluia. Farany vakina ao amin'ny Daniela toko farany indrindra andininy 7:20 toko farany toko 2:20 zany andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa mandehana ianao mandra-piavo ny farany. Averiko indray. Fa mandehana ianao mandra-piavo ny farany, fa hitsahatra ianao ka hitsangana eo amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Aleluia. Hoy aho teo hoe ity toriteny ity dia toriteny ampahirezana anao mba hanana faharetana hatramin'ny farany eo amin'izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao. Namangy tany amin'ny faritra avaratra izay teo, asangama nanantena ny olona hoe isy toriteny lehibe ve momba ny fanafana sy fanasitranana na fanalana ny olona anatin'ny fahasairanana. Fa ny fisainan'ny olona tsy fisainan'Andriamanitra, fa nandresy lahatra Andriamanitra fa andro farany izao mila toriana amin'ny olona sy ambara amin'ny olona fa tokony haharitra izy. Aleluia. Tokony haharitra eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra, atao izay hamafiorina ny olona satria mihabetsaka ny ady, atao izay hamafiorina ny olona tsy hiala, tsy lavolefina, tsy tsokady, fa mba hanana faharetana hatramin'ny farany. Satria ny tanitsika dia ilay fiainana mandrakizay, ilay tankanana, ilay hoany an-danitra, ilay famonjena maharitra mandrakizay. Aleluia. Tenezana tamin'ny fitarian'ny Tompo zany rehetra izany, ary hita tokoa fa tena mitarika Andriamanitra. Mitarika antsika indray Andriamanitra amin'ity maraina ity. Ho anao izay mitady hiverin-dalana, ianao izay mitady ho kivikivy, ho anao izay ohatra ny mafimafy angamba ny asan'Andriamanitra, ohatra ny mitady hemotra, sasa mitady ametra-pediana, fa izao hoe mbola isy ny farany. Mandehana foana ianao izy mantsy Daniela, aza mijanona ianao Daniela, mandehana foana ianao, aza mijanona ianao, aza miverin-dalana ianao, aza kivy ianao, fa mandehana foana ary Daniela, fa izao hitsahatra ianao
amin'ny andro farany. Alleloia. Hitsahatra ianao amin'ny andro farany, ary amin'izany andro farany zany dia hitsangana eo amin'ny anjaranao ianao. Alleloia. Misy farany zavatra rehetra, ary eo amin'ny farany eo mahatonga malaky aho hoe ary amin'izany fotoana zany ho ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanareo ny mahasamihafa izay manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Eo amin'ny farany eo no ahitanareo fa samihafa ny mivavaka sy tsy mivavaka, samihafa ny olona nankatò ny tenin'Andriamanitra sy ny tsy nankatò, samihafa ny olona nanolo-tena, samihafa ny olona izay niasa ao an'Andriamanitra ny kely ainy sy ny olona izay nanompo an'Andriamanitra nanao raina azy sy nanao fanompona an'Andriamanitra ho atsirambina. Any amin'ny farany no ahitantsika an'izany ho samihafa izany. Alleloia. Tarika anao androandro lalazana bavy amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mihaino an'ity toriteny teny mba haritra hatrany amin'ny farany, mba haritra hatrany amin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary midevolo deroana amin'ny anaran'i Jesosy, devolo mampiferin-dalana, devolo manakivy noho ny amin'ny ran Jesosy anaran'i Jesosy. Ravatreto ny asany. Manaova amen. Tsy anankere toy izy amin'ny anaran'i Jesosy, fa mahery ny ran Jesosy, fa ny tenin'Andriamanitra hiasa ao anatinao. Raha mbola amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa mbola misy zahatra mitovy ihany. Tsy dia hita raha tsy olona tena mandinika tsara, tsy hita zany hoe samihafa manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ohatrany tsy dia hita loatra, satria tao samy marary. Zao mangatsika be maraina, samy mangatsika ihany. Zao samy tratra ny délestage, samy maty jiro daholo. Inona moa mahasamy hafa an'izany ozy izy ny olona? Dia izay mahatonga ny olona varotra lahady izy, dia meza ianao mandeha mivavaka, fa ndeha ho aiza andeha hivavaka izy. Aleo veranga mivarotra, tao mitovy ihany. Tao samy manana fiarakodia na mivavaka na tsy mivavaka, tao mitovy ihany. Tsy nendreza ny olona tsy mivavaka tao afa-panadinana an'izany fa ianao mivavaka tao tsy afaka. Ozy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe tena saika mibolisatra ny tongotra, saika solafaka, saika ny anjera, tao misy raha tsy fanato ambininy, zaza maditra ao ampianarana, pieteny ratsy, tao tafa afaka tamin'ny examen, ny passe classe, saika mibolisy, zany hoe saika miverin-dalana izy. Tena mariny zany. Ary ny tenin'Andriamanitra ao Mateo 5:5-7 dia miteny hoe fa Andriamanitra mandrotsaka ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mamposaka masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Fa mbola tsy navahan'Andriamanitra mihitsy hoe aleo reto tsara fanahy reto ihany nasiana orana, mena orana, aleo reto ratsy fanahy reto tena tsy mena orana intsony, avahanareo. Fa mbola mitovy ihany. Eto amin'ity tany tya dia mbola mitovy ihany. Fa ho avy ny fotoana, ary ampanantenanao ny tenin'Andriamanitra androany hoe manana faharetana. Fa ho avy ny fotoana dia ho ny tenin'Andriamanitra hoe ho hitanareo amin'izay mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Amen. Amin'izany farany zany misy fanantenana olo an'ny olona mivavaka, no izany mahereza tany aza miova toy izo hatrany dia fa ny amin'ny farany ianao Daniel hitsangana eo amin'ny anjaranao ianao. Mbola ho avy ny fotoana ralasana bavy hitsangana eo amin'ny anjaranao ianao, dia ilay anjara mandrak'izay voatendro anao. Amaina dia amaina dia amaina tsika jiaby, manaova amaina tsika jiaby. Alleluia. Zava-dehibe zany fampaherezantsika androany, satria maro ny ady, satria sarotra ny lalana, satria misy mifanenjeny, misy mifanendrikendrena, totra makivy zany. Misy ny olana maro samihafa, dia ny dia vola miverena lalana, tsy mijery ny hitatsika fa mijery ny tsita, tsy mijery ny androany fa mijery ny farany, tsy mivery ny rapitso na rafakapitso fa mijery ny farany. Dia le farany misy fanantenana. Amaina hoe. Misy farany reto anankitelo
mizara telo tsara ny farany izay tsy maintsy ho hitatsika dia voalohany a farany voalohany a dia ny fiverenan'i Jesosy. Ny farany faharoa dia ny fanjakana rivo-taona, ary ny farany fahatelo a dia ny fandovahantsika, dia ny farany zao tontolo zao andovahantsika lay lanitra vaovao sy tany vaovao, Jerosalema vaovao. Amen. Jerefantsika aloha ilay farany voalohany a dia ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny andininy 5:12. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodomandry akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny antso mafy sy ny feon'ny arkanjely ary ny tropetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Tompo no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ny ho any amin'ny rahona, hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Amen. Mafy be. Dia apitsika ilay amin'ny Koritianina voalohany toko 5:10. Alleluia. Toko 5:10 eo amin'ny andininy 5:10. 5:10 azafady. Fa izao no lazaiko rahalahy, ny nofa mandratsy mba mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, na ny fahalovana andova ny tsy fahalovana. Ino zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodomandry avokoa isika rehetra, fa ovana avokoa isika rehetra. Fa vetivety tahaka ny raim-pimaso rehefa maneno ny tropetra farany, dia ho tsofina ny tropetra ary maty atsangana tsy ho loha intsony, dia ovana isika. Eo amin'ny andininy 7:30 ilay fampahirezana. Ko amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Alleluia. Eo zany ny voalohany ahitantsika hoe tena samihafa ranga mivavaka sy tsy mivavaka amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ampanenoana ny tropetra farany, tropetra farany, araka ilay voazan'ny teniny hoe rehefa maneno ny tropetra, dia amin'izay fotoana izay dia iseho eny amin'ny rahony lanitra ny Tompo. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa isy fanovana tao, ka ity mety maty ity dia ovana tsy mety maty, ity mety loha ity dia ovana tsy mety loha. Isy fanovana izay atao amintsika. Amen. Zany hoe misy olona izay mety miara-mitoetra fa ovana ilay olona nanompo an'Andriamanitra, lasa tanora izy. Alleluia. Ho lasa tahaka n'ireny 5 taona izy, ary ny tenin'i Jesosy izy hoe ovana tsy ho loha intsony ny nofiny. Ary ndray mpandeha Jesosy laza hoe ho tahaka ny anjely. Ratsy ny anjely sa tsara azafady? Tsara. Atony tsara. Isy fanovana goavana izay atao. Eo zany dia isa zavatra samihafa. Alleluia. Mety olona miray tôbily dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny ray ho raisina dia ny ray avela. Misy olona miray fandriana, le vehivavy raisina, le lehilahy tavela, ohatra zany. Mety misy olona ray fiangonana, izay le dimy ena sy 5 adala, fa le 5 endra lasa, fa le 5 adala tavela. Enganetsika rehetra izao mba isa lasa daholo. Io zany dia hanomboka zady
fa izy mahasamy hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. ho hita masona resana ny teny ao amin'ny Malakia. Mahireza rahalahy sy rabavy, noho izany ozy izy rahalahy malala, hoy ny apôstôly Paoly eto hoe noho izany rahalahy malala dia maharety, noho izany rahalahy malala aza miove, noho izany rahalahy malala mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'Andriamanitra. Mpiasa an'Andriamanitra rehetra manao amainany amin'izany, fa tsy foana ny fikelezan'ireo hainao amin'ny Jesosy. Ny fiforetanao, ny fifadikanao, fifoazanao maraina, aleloia. Vezivezenao hoe tsy roa mitory teny, tsy foana tsy akory, fa eo amin'izay dia hita hoe tia mpiasa an'Andriamanitra ary tia tsy miasa ho an'Andriamanitra. Ho samy hafa dia raha Jesosy. Rahalahy sy anabavy, mbola izy ny farany, tsy ho foana tsy akory ny fanantenanao. Ao amin'ny Tsaona toko fahaenina amby folo, tsy ho vakiako aho, Tsaona toko fahaenina amby folo dia milaza hoe rehefa teraka amin'ny vehivavy, rehefa mety zaza n'izay vehivavy dia oresy 19:20 manam-pahoriana ny vehivavy raha mety zaza satria tonga amin'ny fotoany, fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsarontsony ilay fahoriana noho ny fifaliany fa misy olona nateraka ho azy ety ambonin'ny tany. Ary nareo dia manana lahelo ankehitriny fa hitanareo indray aho hoy Jesosy io dia ho faly ny fonareo ary tsy sanaisitra amin'ny fifalianareo aminareo intsony izy. Afaka manandra-tanana ve jiabijiaby dia manao amen. Fiaviany Jesosy io ry havana dia voalaza eto fa tahaka amin'ny vehivavy miteraka, rehefa miteraka amin'ny vehivavy dia mahatsiaro mijaly fa diranovana miteny hoe rasazy aina nyty rasazy tena mijaly, misy latsaka ranomaso, misy miantsoantso, misy tena miantso vonjy eo mihitsy. Mijaly izy satria mety zaza mangerifiry izy, fa rehefa teraka somatsara izy ohatra ny adiny fa horiana rehetra izay nanjo azy teo satria misy zaza teraka ho azy. Tahaka izany koa amin'ny fiaviany Jesosy, tsika zao toa ohatra mijaly, mivavaka, fomaraina, mamonjy fotoam-bavaka, fadianina, alim-bavaka sy ny sisa, miaritra zavatra be da be amin'ny fanompona an'Andriamanitra, fa ho avy Jesosy dia hivalitsika. Sao tontolo sao tohatra ny hoe mifaly, mibalina, spektakla, etseroa, manao karazana, fitafina, lamaody izay mba mahafalifaly ny fony, mianjaka etseroa, izay fitafina izay mahafaly ny fony, izay etovolo mahafaly ny fony, fiaina izay mahafaly ny fony, sao mety aminazy izy, sao mahadevolana ny saiko, tohatra mifaly izy. Dia ianao kosa dia mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana ozy izy dia nareo indray hifaly, fa izao tontolo izao hijaly, hitombany, hidadadada. Ho hitanareo mahasamihafa izay manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Mbola isy ny farany ary azo antoka fa isy ny farany dia ilay farany misy fanantenana be voninahitra ao anao. Mahereza ianao na dia mifanovana fotsiny izy, aleloia. Mipitika ny solomasonao amin'izany fotoana, mipitika ny solonifinao amin'izany fotoana, mipitika ny solovolonao raha mpanao solovolo anao, amen. Isy fanovana, ianao mahatsapa hoe ratsy tarendrina amin'ny fianakavira, lasa ianao ny tsara tarendrindra, lasa ohatry ny anjely ianao, aleloia. Ianao mahatsapa hoe za foindrina, fa amin'izany lasa ara-dalàna ianao, za mahikely fa lasa ara-dalàna ianao, lasa tahaka ny anjely ianao, ho fanao anatin'ny ray mpimaso. Dia raha Jesosy, izany ny farany izay andrasantsika, ary izany no hampahirezana anao, aza miala, aza milavolefona, aza mitsoka, tohizo ny dinao, hatrany amin'ny farany Danielo, any amin'ny farany tejoro amin'ny anjaranao ianao, ary dia akarina isika, hitseran'i Jesosy eny amin'ny rahona isika, ary ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, analika ilay fanasana lehibe any an-danitranjy, amen. Eto anao dia vokatry ny voaloboky ny tany, voaloboka natsira be, izany no sotroanao sy hoaninao ny fandraisana fanasany tombo, fa dia ny vokatry ny voaloboky ny lanitra indray no hoaninao.
divainy lanitra indray nosotroanao. Amen. Ary afaka mira ny mana ny an-danitra koa ianao. Halleloia, satria misy mana any. Amen. Ho hitanareo mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Terao Jesosy amin'ny fotoana io fiaviany Jesosy. Tadidinareo leo amin'ny apokalipsy hoe ary ny maso hita dia ahita azy na dia mandefina azy ary dadadada noho ny amin'ny firenena rehetra. Samy ahita ny fiaviany Jesosy io tahaka ny elatra avy any andrefana katrany atsinana avy any atsimo katrany dia ahita azy amin'ny firenena rehetra dia dadadada noho ny aminy. Fa nareo kosa izy ny ao amin'ny bokin'ny Luka andranao maso areo fa tonga ny any fanavotana anareo. Izy tomany fa tsika hifaly mitovy zany sa samihafa raha lasana bavy samihafa. Izy dadadada fa tsika Aiobe mitovy zany sa samihafa. Alleluia. Tsika miakatra fa izy mijanona mitovy fa sa samihafa. Tsika lasa tanora fa izy mbola mijanona fanterana eo mitovy fa sa samihafa. Totra misy milaza eo mitovy fa sa samihafa zany. Ho hita masonao zany hoe hafarangany vavaka hafa tsy mivavaka. Teo ny rahantsika tsy hanenina ianao manana faharetana fa tsy ho ela izany. Ho avy eny amin'irao ny lanitra Jesosy. Zany no voalohany ampisehofan'Andriamanitra fa samihafa nanompo azy sy ny tsy nanompo azy. Dia miatika an'ilay fanasana lehibe any an-danitra itsika. Alleluia. Any zasy ianao tsy voasoratra ao anatin'ny Baiboly ny tena fandehan-javatra rehetra fa fanasana. Mino fa misy sakafo be efa nomaniny Jesosy. Ary rehefa any an-danitra atsika dia ho sarahina ny sari-poninahitra. Hoy ny apôstôly Paoly hoe ankehitriny dia efa miandry any sari-poninahitra any an-danitra. Ho sarahina amintsika ny sari-poninahitra any an-danitra. Arakaraka ny asan'Andriamanitra izay nataonao, arakaraka ny fanomponao an'Andriamanitra teo amin'ny setra izay nametahany tompo anao, dia arakaraka izany no andraisanao sari-poninahitra. Ilay mpitsara marina no ame sari-poninahitra ao anao. Tsy sari-poninahitra vidim-bolany na sari-poninahitra hoe mba hitahita dia tsy maintsy tafiditra ry aho, tsy maintsy tafatsofoka ry aho, tsy maintsy tafiditra amin'izao aho. Tsia fa sari-poninahitra amen'ilay mpitsara marina arakaraka ny asan'Andriamanitra ataonao. Teo ny ten'Andriamanitra milaza hoe tsy foana tsekory fikelezanareo ainy. Manao falelo mafy be. Mbola misy mafimafy ny zavy fa tsy foana tsekory. Tsy foana tsekory fikelezanareo ainao ao tompo. Ny atsambonao rehetrarehetra rahalahy dia hitanao an'izany sy valiny zany. Farerahanao rahalahy sy abavy hitanao valiny zany. Ny volana arotsaka ao tamin'ny fahafolo-karena rehetra hitanao valiny zany. Ny vavaka nataonao ho an'ny asan'Andriamanitra hitanao an'ny valiny zany. Izay zavatra rehetra nataonao ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsy andraisantsika valo soety atany zany ary tsy latsika doka amin'olony zany. Fa rehefa tonga any dia mampamirapiratra ny sari-poninahitra ao zany. Na CPS nananao na letre tsy mahay ninninina izy ianao fa ny asa tsara ho an'i Jesosy ianao mamirapiratra ny sari-poninahitra amin'ny fotoana fiaviany Jesosy zany, amin'ny fotoana fanasany fampakaram-bahatany zanak'ondry. Samy miteny fanantenana be voninahitra izany. Mba mitenena dolay zafady fanantenana be voninahitra zany. Tazomy a Jesosy ao hatramin'ny farany Jesosy ao. Jesosy ao azavela iala, azavela kivy aho na mafy aza ndiadiko mbola hijoro amin'ny anjarako andray andro azy. Amen. Zany no voalohany zany. Faharoa miditra amin'ny faharoa antsika zao dia ho fanjakana rivo-taona. Aza mieritreritra fa tonga dia mijanona any an-danitra fa mbola miverina eto. Alleluia. Mbola maninona hoe mbola miverina eto. Amin'ny apokalipsy toko 7 sy 20 misy an'izany. Alleluia. Rehefa vita zany fisatroam-boninahitra zany dia miverina etontsika. Vakina apokalipsy toko 7 aloha.
tsy ovaketsika atao izy rehetra 5:40 ary ny tokony miaramira any an-danitra dia nanaraka azy samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo kongony madinika sady fotsy no madio 9:40 ary nanananarana voasoratra teo amin'ny lambany izy Jesosy zany voalaza hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Aleluia. Toizatsika eo amin'ny andininy 7:20 ary hitako indro nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo voan'ny abakabaka hoe avika miangona ho amin'ny fanasan'ilay Andriamanitra lehibe mba hinananareo nofo ny mpanjaka sy nofo ny kapiteny sy nofo le lehilahy mahery sy nofo ny soavaly mba amin'izay mitaingina azy ary ny nofo ny olona rehetra na andevo na tsy andevo na kely na lehibe. Toizatsika ary hitako ilay bibidy sy ny mpanjakany tany mpanjakany tany mba miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina soavaly sy amin'ny miaramilany ary nosamborina ilay bibidy mba mpaminansandoka dia ilay nanao fagagana teo anatreny izay nentina mitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidy sady nankohoka teo amin'ny sariny na tsy velona ho any amin'ny fariafo mirehetra izy ireo ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly ary ny velona rehetra efa vokiny nofony. Toko 20 ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy an-danitra nanana ny fanalediny lavaka tsy hitanonoa sy ny gadra lehibe tena tanany dia nisambotra ilay dagony izy dia ilay mena rana hely dia volo sisa tana izany ka namatitra azy 10 taona. Aleluia. Dia nanimpy azy ho any amin'ny lavaka tsy hitanonoa ka nanidy azy dia nanisy tomboka izay teo amboniny mba tsy amintany firenena maro intsony mandra-patapitra ny rivo-taona ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovana tsy kelikely aloha izy. Mihaino tsara venareo azafady mba ho azonareo tsara rehefa mitoriteny izay dia mba aty aminay jerena mba apetrao izay rehetra manelingelinanareo na telefona na sary na zay zavatra rehetra manelingelina ary miezaka koa ny tsiraray mba tsy hanelingelina eo akaikiny fa dio mihitsy ny manao zavatra manelingelina eo akaikinao rehefa mihaino ny toriteny fa avelao izy haino tsara aza manao zavatra miavaka ianao fa aoka hiaraka amin'ny rehetrarehetra. Aleluia. Izy rehefa lasa any an-danitra tsika dia izy atao hoe fanjakany bibidy satria reo olona izay tsy tafakatra ao anatin'izany Virjina 10 dia tavela eto ambonin'ity tany ity ary izy karazana fanjakana iorina eto fanjakana tsy refesy mandidy fanjakana hitanao dikazany hoe bibidy zany dia fanjakana tahaka amin'ny biby fa tsy hoe biby akory ny tena mpanjaka fa tena tahaka amin'ny biby tsy refesy mandidy robotra ary tena manana ny heriny manokana satria ny devolo mihitsy no ampanjaka azy ary dia izy mpaminany karazana fiangonana zany karazana mpivavaka sandoka zany ary manao fahagagana ihany koa reo dia mambabo ny olona rehetra mampanaiky an'ilay bibidia ny devoly zany zavatra izy tena fahoriana ho an'ny olona izay janona eto ambonin'ny tany dia zavatra hitanga dia tsy misy marika 990 ka zay tsy mandray marika satria ny marika amin'ny bibidy dia 990 dia zay tsy mandray marika dia tsy mahazo mividy ary tsy mahazo mivarotra izy. Tsika amin'izany efa misonamina ny an-danitra zany ve dia tsisy aleloia. Ao ry zareo fampitady eo ambany eo tsika miara-mifaly zay ne le samy hafa ny anompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra amin'izany dia izy fahoriana lehibe izy karazana ady matsiravina izy karazana afo mandevina izy karazana avandra fahoriana lehibe fampahoriana amin'ilay fanjakany bibidy tsy refesy mandidy ao anatin'ny inona zany ao anatin'ny 10 taona manjaka tanteraka faraparany devoly eo manao izay faraheny mamitaka ny olona satria tsisy fanahy masina tsony amin'ny bebaka ny olona izay tavela eto loha amin'izany raha mbola tejoro izy ka tsy handray mariky ny bibidy
dia sahirana izy satria nahoana zavatra misy fanamasa efa lasa miakatra miaraka amin'ny olombovonjy ka raha ijoro izy dia tsy maintsy maty martyra sarotra fa izao ataovy izay atafakaranao amin'ny fiverenan Jesosy amin'ny rahony lanitra zay mahazo an'izany dia manao amaina daholo fanjakan'ny biby fahorina tsy mbola nisy tahaka an'izany atamin'izay nisy zao tontolo izao fahorina fijaliana ny biby dia anjaka mandritra ny 12 volana sary hoe 3 taona sy tapany ny fanjakan'ny biby araka volazan'ny tenin'Andriamanitra fa izao kosa rehefa tapitra lay fizaran-doka lay fizarana salom-boninahitra any an-danitra dia tapa-kevitra amin'izay Jesosy fa hidina ety ambony tany indray miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra any an-danitra amen dia amen dia amen fakitsika teo fa Jesosy mihitsy mitaritafika amin'izany ary tsika rehetra no tafika taritina ny olo-masina rehetra any an-danitra tsy remoremo efoatran'izao fa olona vaovao mihitsy ary tsy akanjo complet nanaovana fa akanjo fotsy mangatsakatsaka ary tsy avion tengenana bisikleta fa sovaly fotsy ny tengenantsika menakavy avy any an-danitra izavy le fandagnina sovaly azafady fa amin'izany sovaly fotsy ny tengenanao miara-midina amin'ny Jesosy ary amin'ny anaran'i Jesosy amin'izany dia atao hoe mpanjaka sy tompony tompo amen dia ilay biby tiako ety ambony tany manomana amin'ny miaramila satria ady ty hiady amintsika amin'ny biby ty sy miaramila rehetra zay tavela eto ambony tany tafika be dia be niara hiady tahaka an'ireny valilala tahaka amin'ny fasika hiady ry havana zany natao hoe Armagedon zany any amin'ny koga sy makoga zay mifilazan'ny tenin'Andriamanitra azy ady ary zany ady zany ry havana malala dia tena ady mafana mihitsy fa izao tsy aresy atsika izy tsy aresy ilay mpanjaka izy ary efa tany rehefa resy reo dia samborina lay biby ty lay mpanjaka tsy mifaditrovana nampijaly sy nampaorin'olombelona ary atsipy any amin'ny farimy rehetra fisolofana aorinan'izay koa dia samborina koa lay mpaminany samboka zay miara niasa tamin'ilay biby ty ary atsipy an'izany koa any amin'ny farimy rehetra fisolofana manao vamaina dia raha Jesosy lay devoly sisa eo hinanao taololay devoly efa lasa ny olona nitokisana fa avy ko lay anjelana karaha avy any an-dany mitondra gadra lehibe ny amin'ny tanana ary dia lasa misamboka manenjika ny devoly ary dia fatorana ny devoly atsipy any amin'ny lavaka tsy hita nono ny devoly mba tsy amin'ny tany ny olona rehetra eto ambonin'ny tany mandritra ny 10 taona amen maraka tsara venareo ry havana misy mifarany tsy ho foana koa ry fanantenanao amen dia aorinan'izay milamina zao tontolo zao any amin'ny Isaia dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ary dia ny zanako azafady mba vakitsika kely ny ao amin'ny bokin'ny Isaia 1:10 alleloia bokin'ny Isaia 1:10 vakitsika kely amin'ny anaran'i Jesosy zay fakitsika 1:9 ary isy solofo itsimboka avy eo amin'ny fodotry Jese ary isy rantsana itebona avy eo amin'ny fakany ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra eo aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fanahy ny fahazavan-tsaina ny fanahy ny fanoloran-tsaina ny fanahy ny faherezana ny fanahy ny fahalalana sy ny fanahy ny fahatahorana an Jehovah 5 avy hatrany fahamarina no fizikinany ary fanahy mahatoky no hofeikibony ary ny ambody hiara mitoetra amin'ny zanak'ondry arao tsara ny leopard hiara-mandry amin'ny zanak'osy ary ny zanakomby tsy ny liona tanora sy ny ombikely mifa dia iray toerana ary ny zazakely no irokazy ary ny mivavy sy mibery hiara-komana ny zanany hiara-mandry ary ny liona hihinana mololo tahaka ny omby ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky mena rano ary ny zaza mitsaminono anilitsitra ny tanany amin'ny lavaky mena rano ary tsy andratra na nimba
tenibohitra masina izy fa ny tany oenka ny fahatahorana Jehova tahaka ny fanarona ny rano ny fanambany ny ranomasina. Amen na hoe zavatra hitranga amin'izany ary fotoana izany dia tena fiainana mahafinaritra satria nahoana lay biby ty zay nanakorotana sy mitondra fiainana fijaliana dia efa any anatin'ny farimirehetra avy sy ny fara. Lay devolim-pamitaka efa any amin'ny lavaka tsy etanao dia zao hoeniko ny fahatahorana Jehova ny tany. Tsy miasa tsononareo gendarme sy polisy amin'izany. Amen. Tsisy mpangalatra itsony amin'izany fa ny zavatra izy lay fiverenantsika avy any an-danitra dia samy maka ny sezantsika. Teo ny ten'Andriamanitra amin'ny apokalypsy hoe isy feza fiandianana maro be ary mipetaka amin'ireo seza fiandianana maro be reo dia sasa ianao. Sasa amintsika ho député, sasa amintsika ho maire, sasa amintsika président fokotany, sasa amintsika ho quartier mobile, chef de village, sisa rehetra enkane banana toerana ambory amin'izany ianao. Ndray volontsika dia any Jerosalema ary mpanjaka antsika manerana an'izao tontolo izao dia Jesosy Kristy. Mba maniry an'izany ve ianao? Alleluia. Tsy misy menarana tahorana tsony fa zazakely ilalao eny amin'ny lavaka menarana satria ao amin'ny Isaia dia ny ten'Andriamanitra Isaia 5:20 dia hoe ny menarana amin'izany fotoana izany dia vovoka indray no hohaniny. Inona hoe no hohaniny menarana? Tsy mihinana nofo tsony izy, tsy mihinana biby tsony izy, na mihinan'olona amin'ny biby lava fa izao hihinana vovoka indray izy. Ary ny liona dia tsy hihinana nofo tsony na andeha hanenjika vorona na andeha hanenjika voalavo na andeha hanenjika olona fa ny liona amin'izany fotoana izany dia mihinana amin'ny lolo. Alleluia. Fiainana mahafinaritra izany ary fotoana dia hoe na za zao ve zany tsy ianao io zany fa ianao avy any an-danitra efa mitafy nofo hafa tena hafa ho anareo anta dia lasa tanora, ho anareo tanora dia lasa ho anareo tanora dia mijanona amin'ny mahatanora anareo fa lasa tsara tare feno voninahitra anjakitsika. Zay le tenen'i Jesosy hoe zay rehetra miara-miaritra amiko dia miara-manjaka amiko. Dia ho amantsyanareo mahareta ny fanompoana an'i Jesosy, mahareta ny fanompoana an'i Jesosy ralahy, mahareta ny fanompoana an'i Jesosy tsika jiaby. Fa ho avy ny fotoana hiara-manjaka amin'i Jesosy ianao. Izao mba maniry an'izany atsangano ambony tanana amin'ny fanjakana ary fotoana. Alleluia. Ho mpanapaka ianao dia ho hitanao amin'izay mahasamihafa amin'ny marina sy ny ratsy fanahy, mahasamihafa ny olona nanompo an'i Jesosy sy ny tsy nanompo an'i Jesosy. Ny nanompo an'i Jesosy rehetra nanana an'i Jesosy mpanapaka fa ny ratsy fanahy tapahana. Ny manompo an'i Jesosy manana toerana ambony fa ny ratsy fanahy rehetra izay tsy nanompo an'Andriamanitra ery ambany ery. Ary eo anatin'ny tenin'Andriamanitra dia isy tanàna voatokana ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra tena atao hoe tanàna masina. Alleluia. Misy mba efa tena ambato be nareo ao dia misy le quartier résidentiel tena toerana mahafinaritra be dia saika anao koa ny fitondram-panjakana tany ambotry manjaka dia ohatra mahenao zao hoe fitondram-panjakanao ny anao koa ny meritsetosika dia efa jerijerevo amin'ireny fa mety hotsika ny amin'ireny toeran'ireny amin'izany fotoana izany. Za ve tsy manao amen ianao hoe tanàna masina no toerantsika amin'izany fotoana izany ao anatin'izany fanjakana ary fotoana izany. Alleluia. Manana fanantenana ianao amin'izany fotoana izany. Zay teo amin'ny Fransa avakambaka amin'ny Fransa izao mba teo any an-dafa tsingano ny tanana, ny sasa mba tahotra roplanina fa amin'izany tsy roplanina ka dridradrindra fa roplanina ara-dalàna. Mahita Amerika, mahita Los Angeles, afaka mahita Mayotte, afaka mahita an'izao tontolo izao. Atsika ny tanàna e, samy miteny hoe atsika ny tanàna amin'izany, atsika izao tontolo izao amin'izany. Amen. Hitanareo mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Mbola isy ny farany ralasana bavy tsy ho fanazany fanantenanao zany. Tsangana dia manao valalohantsika jiaby. Samy miteny hoe tsy ho fana ny fanantenako, tsy ho fana ny fanantenako mafy be. Amen. Jesosy io dia
terizo aritra hatramin'ny farana, terizo hiara-hiaritra aminao, dia hiara-manjaka aminao amin'ny fanjakana rivotaona. Amen. Maka toerantsika asa matahotra fa zay zavatra rehetra nyresahanyity baiboly ty tanteraka foana, dia ato anatin'ity baiboly ty zany dia tsy maintsy tanteraka izany. Amen. Minao fa amin'izany fotoana izany dia frère Daouda ny gouverneur eto Madagasikara, misy antony ane izy nyteny hoe za eto Madagasikara milevona, saika re fifoazam-panahy fiangonana hitantsika eto a, saika mipoitra avy taminazy mivady daholy. Ary zany lazany reny fiangonana reny rehefa mba miresaka aminay, o pasteur, nareo Jesosy mamonjy ane nendoana izao e, taminareo dolo ane sambatsamban'ireo rehetra reo e, dia ozy hoe amin'ny fanjakana rivotaona aminarany Jesosy ary angatana amin'ny tompo frère Daouda ny gouverneur eto Madagasikara. Ekane mba ho lasa député anao amin'izany, chef district anao amin'izany, commune, ekane mba tsisy lasa président fokotany fa ambonimbony dolo Jesosy mamonjy. Ho hitanareo mahasamihafa manompo asiny tsy manompo a. Alleluia. Iza mba te ihany eto tany amin'izany fanjakana rivotaona izany tsangano hoe ny tana tsy maintsy miverina etontsika. Alleluia. Aiza moa ny devoly amin'izany? Disady. Aiza moa ny devoly amin'izany? Nafatotra dia natsipy any amin'ny lavaka tsy hita nono. Fa ilay mpaminany sandoka sy bibidia tonga dia nalefa direct any amin'ny rehetra fisolofara. Eno tsara, rehefa tapitra ny rivotaona dia maninona fahana amin'izay aloha ingarainy. Iza ilay ingarainy? Devoly. Vahana tsikelikely izy, vahana tsikelikely zany hoe mivoaka tsikelikely zany zareo, mivoaka tsikelikely, vahana tsikelikely. Ary rehefa vao avy any anatin'ny lavaky ny elo any devoly dia tena mijesoy be, ohatran'ny iza moa izy teo barabasy mivoaka avy tany amin'ny fonja, tena mitsery ny tanàna amin'izany ny devoly. Itafavoaka ihany aho, afaka ihany aho, ary tsy mba hoe bebaka izy avy any a, na hoe tonga avy any izy ke fona Jesosy fa defenao zao mpanjaka, ozy izy atafavoaka ihany. Mamorona ekipa ndray izy, fitahany ndray ny olona ao anatin'ny fotoana fohy no amitahany ny olona eran'izao tontolo zao, andeha anaraka azy ndray. Eno tsara, dia ny dala rehetra dia manaraka azy ndray, tena dala mihitsy. Dia anangana kapiteny ndray izy, anangana miaramila ndray izy, anangana tafika ndray ny devoly rehefa tafavoaka avy any ao anatin'ny fotoana fohy izy, tena mahavory miaramila be da be. Ary io miaramila io dia hoentiny manafika any amin'ny Jerosalema, lay misy an'ilay mpanjaka sy tompony tompo, ady goavany zany. Eo lay hoe koka sy makoka, eo amin'izay ady goavany eo. Fa kitsika zany ten'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo, toko faharoapolo manomboka eo amin'ny andininy fahafito. Ary rehefa tapitra, toko malaky be mihitsy a, ary rehefa tapitra ny fotoana dia ovana Satana ho afaka amin'ny tramomaisa zay ny toerany, ary ivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny fahazatany efatra izy, tegoga sy magoga, mba hanango anazy ho any amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina no isany. Ary niakatra namaky ny tany izy, dia manodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala, ary misy hafa avy any an-danitra nidina ka nandany azy. Ary ny devoly zay namitaka azy tena tsipy tany amin'ny farihy hafa sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampitsaliana andro manala mandrakizay atao hoe amen. Manaraka tsara venareo, enolo tsara aloha. Ary rehefa mivatsy tsikelikely izy a, dia avy dia mamitaka, dia mamory miaramila, dia hiady a, dia andeha anafika ny tanàna masina, ny tombo masina. Tsika zany amin'izay fanjakana rivotaona tsika dia any amin'ilay hoe tombon'ny olona masina, dia anafika tsika izy, dia anafika ny Jesosy, anafika ny tanàna malala dia tsy iza fa Jerosalema.
Aleloia. Fa izao tsy tafoly zay diavantsika aminazy na kalaknikov na bomba na misile, fa izao Andriamanitra avy an-danitra mihitsy no andatsaka afo. Ameliny miaramila ny devoly, ameliny miaramila ny devoly, ary teo doran'Andriamanitra sahady omay miaramila ny devoly, ary le devoly dia samborina tena lefa any amin'ny farimy rehetra avy solo fara amin'izay manao vamainina ry havana malala zany zavatra izy, ary ao arinan'izay dia ho avy ny fitsarana farany. Tsangana teo antsika rehetra. Aleloia. Ho avy ninona hoe fitsarana farany. Nalefa aloha ny devoly satana any amin'ny farimy rehetra avy, any no anjarany. Ary ao arinan'izay dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary ny maty dia moka, ary ny ranomasa dia moka maty tao aminy, ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ao amin'ny fiainana mandrakizay, ny sasany ho amin'ny fahaverezana latsa sy henatra mandrakizay. Engany amin'izany fitsarana farany zany mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Zay maniry zany dia ofaofa ny tana dia manao amen, aleloia, amen, aleloia, amen, aleloia. Mazao toerantsika. Aleloia. Mbola isy mifarany tsy foana akory mifanantenanao. Amen dia amen. Eo amin'ny fitsarana farantsika ity toriteny androany ity dia natao mba hatonga anao tsy verin-dalana mandrakizay, mba hatonga anao tsy ala amin'ny Jesosy, mba hatonga anao hifikitra tsara, fa mbola isy mifarany rahalahy sy rabavy tsy foana akory mifanantenanao. Tonga eo amin'ny fitsarana farantsika ao anatin'ny ray andro ten'Andriamanitra hitsaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray de Jesosy. Nahitantsika tao amin'ny apokalipsy 7:7 fa seza fiandianana maro be no niditra avy any an-danitra, fa izao kosa dia seza fiandianana fotsy lehibe anankiray, ary maty rehetra dia angonina eo aminy, dia anavaka izy ny nanompo azy sy ny tsy nanompo azy. Aleloia. Tao vaketsika ny ten'Andriamanitra zany fanavahana goavana izany. Dia raha Jesosy. Aleloia. Mateo 7:20 no vaketsika. 7:7. Mateo 7:20. Vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy. 7:7. Ary koa fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato-tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno zany dia nosarihina ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara atao ry ao karina fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no isy amin'ny fataperan'izao tontolo izao, ivoaka ny anjely ka navaka ny ratsy fanahy isaraka marina, dia atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetafo izy. Any no isy ny fitaomanina tsy mifikotroanify. Mihaino tsara venareo isy fanavahana. Ahoana tsara hoe isy fanavahana. Reny mpanarato reny dia misy arato lava be, misy eo fanay 100 metra ho anareo fa tany morontsiraka zany le atao hoe rato tarihina, misy hatrany amin'ny 200 metra, dia lakana anankiray ery, dia lakana anankiray ery, dia avy any reny dia avy any ampovoany ranomasina izy mandeha, dia rehefa makaiky tonga tanety dia mihaona reo lakana anakiroa reo, dia hoety reo tanety ny trondro zay tafiditra ao anatin'ilay arato lava be, ary tonga ny zaza mambaivavy avy any tanàna izay efa miandry eo amin'ny plazy eo, dia maka ny trondro dia mandefa azy ao anaty arina varitra any abazary na mandefa azy any amin'ny mpanondrana trondro. Ary zay ratsy rehetra kosa efa nahitan'izany zay dia ariny, tena anontany zay fa ahoana reto navahanareo reo sisy trondro ratsy reo, dia ahoana sao nataonareo amin'ireo? Dia tsy aferana anaty ranomasina fa reo tonga dia arina fotsiny zao fa trondro ratsy. Tahaka izany amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Mihaino tsara fenareo isy fanavahana. Aleloia. Avana ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, avana manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra.
zay rehetra tsy manompo an'Andriamanitra dia alefa any amin'ny fandoroana lehibe miretafo miaraka amin'ilay biby ty, miaraka amin'ilay mpamina ny sanjo, miaraka amin'ny devoly sy ny anjely. Fa ny marina kosa andofa fiainana mandrakizay. Mbola isy ny farany tsy foana akory ny fanatenanao. Mahay zara-lasana bavy toetrany mitovitovy ihany zao, samy mangatsika samy mafana miaritra ny zavatra maro samihafa eto ambony ty tany ty. Fa amin'izany fotoana izany dia ho ten'Andriamanitra ho avan'Andriamanitra zay manompo azy. Mbola hiavaka ianao ranabavy ô, mbola hiavaka ianao ralahy ô, amin'ny farany hitsangana eo amin'ny anjaranao amin'izay ianao. Amen. Engany mba ho any an-danitra tolontsika. Ho avy ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany famarina. Alleloia. Ilay Jerosalema vaovao. Alleloia. Ilay tanàna efajoro. Alleloia. Lalam-be tanàna dia tena volamena. Alleloia. Dia ho any amin'izany toerany izany tsika. Fanavan'Andriamanitra io farany io. Alleloia. Fakitsika koa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matteo 5:20. Azafady miverina Matteo 7:12 tsika. Matteo 7:12. Teotsika aloha eny amin'ny Matteo 5:20. Azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny mpiandry ondry izay manavaka ny ondry amin'ny osy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny faraiky amin'ny 30. Ary raha tonga ny voninahitra ny zanak'olona, ary raha ny anjely masina rehetra dia hipetraka ambonin'ny seza fiandianana ny voninahitra izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny osy, manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy kosa eo amin'ny ankaviana. Andiny 4:30. Ary amin'izany mpanjaka dia laza amin'izay amin'ny ankavanana hoe: avy ianareo izay no tahiny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatramin'ny andrenana izao tontolo izao. Andiny faraiky amby 40. Ary dia laza indray kosa izy amin'izay amin'ny ankavia hoe: mialamika ianareo izay voozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Amaina hoe. Amaina mafy be. Mbola miaina avy ianareo azafady. Linany amin'izany fampianarana izany avy ianareo azafady. Zavatra tsy maintsy isy zany, zavatra tsy maintsy hitranga zany. Alleloia. Amin'ny andro farany ozy izy dia eo amin'ilay seza fiandrianana fotsy lehibe Jesosy. Andray ny seza fiandrianana izy, ary tahaka ny mpiandry ondry izay manavaka ny ondry sy ny osy. Ny ondry misy mpiandry ondry izay manana ondry sady manana osy. Fandaritsika fa ny ondry dia malefaka, tsotra, ary mampiavaka ny ondry dia ny rambony maninona. Any aminareo nytoyiny, ny rambony ondry maninona, midina, ary izy tsy mba mivandravandra. Fa ny osy kosa tsy mba manana tako-kenatra fa ny anazy ny rambony maninona, manona inona, manona lanitra, ary masony maninona, vandravandra mampitahotra. Tany aminay teo amin'ilay toerana crème miarina rivo zay dia nisy mpampianatra nanana osy, efa ela zany. Dia rehefa nanana osy izy dia ny olona amin'ny tanàna tsy malala izy zany osy zany, fa zay mandalo aho dia matahotra daholo. Le osy ao, ay le osy tsy manaikitra tsy maninona, fa le maso mivandravandra mampitahotra. Jerea fa ny osy dia ny osy koa dia mampiavaka azy mihinana zavatra rehetra, mihinana amin'izao ordira, manganiganika raha jiaby zao, zay zavatra tiany hoany dia hoaniny. Fa ny ondry kosa mijanona eny amin'ny vilo maitso. Engane mba ondritsika jiaby, engane mba anisan'ny ondry ianao hoe ny ondry manana tako-kenatra, montina tsara. Alleloia. Ny ondry tsotra tahaka an' Jesosy, malemy fanahy tahaka an' Jesosy, tsy tia miady aman'olona ny ondry. Alleloia. Ny ondry tsy mampitahotra fa mate safosafo. Alleloia. Fe fitiavana ny zanak'Andriamanitra redy alefa makao amin'ny ankavanana. Fa le osy kosa lay tia ady
tserotserona lava seho zavatra tena seho zatra re tsy nandraisa izy miteny hoe zany rehefa mihetsika biby osy izy tsy mba manana tahokenatra fa miseho daholo ny henatra anazy rehetra vandrafandra mampitahotra makaiza makao amin'ny akavia engane mba tsy hoanitsika amena ty amen avana mivavaka sy ny tsy mivavaka avana manompan'Andriamanitra sy ny tsy manompan'Andriamanitra izay manompan'Andriamanitra rehefa amin'ny akavanana ranona avy any meritsetosika vavaka tamin'ny fiangonana Jesosy mamonjy akavanana ranona avy any anjozoro be nivavaka tamin'ny Jesosy mamonjy akavanana ranona avy any manjakandrina dia mivavaka tamin'ny Jesosy mamonjy akavanana avy any aminay zany hoa alleloia fa misy koa zay rano ankavia samy mitenasana ty zany ry havana anavaka ny azy Andriamanitra mbola isy mifarany azo antoka fa isy mifarany tsy fonako ry faratenanao amena ary ho hitanareo amin'izany fotoana zany zare io masik io no ahita ho hitanareo mahasamihafa manompo an Jehova sy ny tsy manompo azy ho hitanareo manompo ny mahasamihafa mipivarotra lahatsy ny mivavaka ho hitanareo mahasamihafa ny olona nankatoa an'Andriamanitra sy ny tsy nankatoa avan'Andriamanitra ny azy ny mololo sy ny tsy parifary dia alefa ny fandoroana lehibe miretafo fa ny vary kosa dia hoentinaiza anaty lavabary na ny atsopotra amen engane mba anisan'ny vary ianao fanavahan'Andriamanitra aza matahotra maharetinao hatramin'ny farany ninona aty ninona zatra mitranga sy miseho aza misy milavolefina dia ray aizy isan'ny aritra tamin'ny farany mba atsangano entanana azafady to alleloia mety endrikendreny ianao mety atao tsinitsininy ianao fa zatra kely tsisy dikany zany fa zay maritra tamin'ny farany ofin'izay alleloia mety ho ampitsalina ianao mety tsy ho zana-tsakafo atoandro ianao satria lasa nandeha mivava tsy raha tsika zany zay maritra tamin'ny farany fonjay mety ho alaina aminao izany tanindrazanao satria tsy mamady razy ianao tsy problème zany fa mbola ho avy ny farany mandalo zao fiainany sao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay mbola isy ny farany ralasiraba tsy ho foana amin'ny fanatenanao ho ny teny Daniela milaza hoe ary ny marina dia mirapiratra tahaka masoandro tsy nandray tena mahatsapa tokoa tsika tsy nandray tsika mandeha dia-tongotra ny olona totra miaraka amin'ny automobile tsara tare teny Jesosy reo finambahazo ny automobile ty reo vina za ty tomatroka lava ary tsy naneny mpiray-tapo aminao aizy toetrany hoe toetrany ambany zany fiainanao satria Andriamanitra malala zay mahasoanao a malala zay tehirizananao Andriamanitra alleloia any am-pianarana izao a toetrany ianao ny ambany noty fa le ankizy maditra be toetrany meilleur foana izy foana locomotive ao am-pianaranao fa ahoana ary zany ozy ianao aiza ihany ary zay mivavaka ty toetrany jereny olona izy anao hoe aiza ihany na re mivavaka reto tsy nendray ny zanakao tsy afa-panadina fa ny any le gentilistry toetra matroka ianao aza matahoana zao ihany tenin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra miara-miasa zo zay tian'Andriamanitra mahasoanao zany fa izao ho avy ny ano dia mirapiratra anao nybokyny Daniel ary tsy mirapiratra vetivety fa mirapiratra mandrakizay amena mafy be samy mitenera mbola azo antoka fa isy mifarany izy mafy be azo antoka fa isy mifarany ataova rysoa mihitsy ny tananareo azo antoka fa isy mifarany dia atao fe mifonao ny tananao tsy foana amin'ny fanatenako amena mafy be tsy foana amin'ny fanatenanao raha lasa rabavy manomboka ny fotoana fiverenan'i Jesosy dia ho hitan'ny olona fa mamiratra ianao raha ny tare mbola feno panda point
feno pli be da be ny tare ny anao kosa lasa tonga dia mahadio be ara-dalàna. Halleloja. Amin'ny fiverenan Jesosy ho vana anatin'ny ray mpimaso anao. Ny akanjo mbola akanjo mbaramara sy ny sisa re eo no eo ihany hitan'ny vahoaka manontolo fa tonga dia nan'akanjo vaovao ianao eo ny fanomboan'ny fanavara anao ao. Halleloja. Ary tsy mila avion na zavatra maro samihafa fa fanamasana mapakatra anao dia zareo tavela eo. Ataovy hoe tavela eo nareo fa zay lasy. Amen. Atao version tanareo zay lasy miavaka mihitsy manompo an'Andriamanitra ny fiaviany Jesosy. Ary mbola fahoriana lehibe miandry aseto. Aleo eo izy fa tsy mety mivavaka, tsy mety mibebaka velao hijanona eo izy. Lasitsika e. Samy miteny hoe lasitsika ny fiaviany Jesosy. Mandray mivokatra ny asantsika. Zay afafy ny olona ihany jinjaina. Zay namafahotana tavela eto. Fa zay namafamarina nanana an Jesosy lasy. Ta version tananareo lasy. Amen. Tonga ny an-danitra mizara sary-boninahitra. Ohatran'ireny, ohatran'ny tamin'ny andro président Ravalomanana, président Rajoelina, président Ratsiraka, rehefa azo ny seza dia mizara seza amin'izay. Halleloja. Misy fizarana seza goavana. Ianao ary manapaka, ianao ary manapaka fanjakana ny fotoana, ianao ary manapaka mizara seza Jesosy. Jesosy mpanjaka mpanjaka. Amen. Asa matahotra raha tsy nahazo seza teto ambony tany ianao fa misy seza ho anao fanjakana ny fotoana. Tsangana dia manao haleloja. Amen. Mahazo toerantsika farany dia fiainana mandrakizay. Mandrakizay e. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Amen. Dia zay manahoana fiainana any mahafinaritra ary tena mahafinaritra. Mahita an'izany hazo mamofo rombifolo anao andan'izay kilany. Tena namangy anao dia mihina. Tena letsinao mihina. Ianao reo tiakondro mihinana akondro. Halleloja. Ary tsy misy marary tsony fa zao io raviny reo hazo reo dia azo hohanina tsara. Halleloja. Fanasitrana. Tsisy marary tsony any. Halleloja. Mihinana many ianao any. Zay voalaza ny apokalypse zay maharesy dia omeko ilay mana miafina. Isan'ny dia hihinana zany mana zany. Rehefa tonga ny eny Jerosalema vaovao dia mihinana mana. Tadidinareo ao amin'ny salamo zao voalaza ny tenin'ny mpanao salamo hoe ary mihinana ny sakafon'anjely izy. Lay mana avy any an-danitra sakafon'anjely. Any an-danitsika mihinana ny sakafon'anjely amin'izay ianao. Fiderana an'Andriamanitra be da be any. Amen dia amen dia amen. Zany no miandry atsika. Azo antoka fa misy ny farany. Avereny zany azafady. Azo antoka fa misy ny farany. Tsy foana faratenako. Dia miteny anay hivavaka foana. Tsy miala mihitsy aho. Any amin'ny farany dia ho azoko ny anjarako. Tompo ao tazomy aho. Tazomy ame faharetana Jesosy ao. Me faharetana Jesosy ao. Tazomy ao Jesosy hatramin'ny farany. Amen. Ny rano fisotro any dia zay eo amin'ny ranonaina. Halleloja. Eo amin'ny lohan'ny seza fiandihanan'Andriamanitra. Dia misotro amin'izay mangetaheta rehetra. Rano tena transparent any amin'ny farany. Reny rano lehibe. Halleloja. Dia rao Jesosy ny refiny zany tanàna zany dia any amin'ny 5 millions kilomètres carrés any ho any. Halleloja. Tena tanàna ngeza be fa ny lanitra sy ny tany ty dia levina any an-danitra ianao. Samy hafa fa lay tsy mivavaka ao amin'ny farimy rehetra hafa. Mahita ny Lucifer, mahita ny devolo Satana, olitra ny ilafiana. Akankana no mandrakotra ny tenany. Kankana ilafiana, olitra mandrakotra ny tenany. Maye ao anatin'ny farimy rehetra hafa. Hafa nanompo an'Andriamanitra ry havana. Zay nanompo an'Andriamanitra dia faly mandrakizay, sambatra mandrakizay. Fa zay tsy nanompo an'Andriamanitra dia mijaly mandrakizay. Fa diranovana mandrakizay. Samy miteny aleoko ihany mivavaka. Aleoko ihany manompo an'Andriamanitra. Mafy be aleoko ihany mivavaka. Jesosy atolotra anao ny foko. Mamindafo amiko. Mamela ny eloko.
mbola misy hevitra ny aminao. Raha mibebaka ianao androany dia voaray ho zanak'Andriamanitra ianao. Ary isan'izay atao amin'ny ankavanana ndray ihany ka ilazana hoe avinareo izay notahiny ndraiko mandovany fiainana mandrakizay izay voavoatra ho anareo hatramin'izay nanorenana sao tontolo sao. Isan'ny vonan'olo tena ho an'i Jesosy androany. Mbola misy hevitra ny aminao. Dia raha Jesosy ho hitanareo averiko ny mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Ho hitanareo mahasamihafa ny mivavaka sy tsy mivavaka, mpanota sy ny tsara fanahy. Ho hitanareo hoy izy ny ten'Andriamanitra tamin'ny Daniel, ilay mpanompon'Andriamanitra. Ry Daniel mandeha hatrany amin'ny farany ianao aza kivikivy ianao aza miverin-dalana ianao Ry Daniel mandeha hatrany amin'ny farany amen. Fa ny amin'ny farany any dia hitsangana amin'ny anjaranao ianao, misy anjara anao any amin'ny Jesosy.